moa ave vitany fanjakana asany ao anatin'izay fotoa zay iasany zay. Question zay apetraky satria ino antony tsika Madagasikara zany matetika magnanika ny fiainatsika ampitondra atsika reo tena marina zay. Ny mpitondra no atao amaha olana rehetrarehetra amin'ny fiainany karabelonaminy amin'ireo mpiray-tanindrazana aminy. Zay ny mahampitondra mpitondra. Misy any mpitondra mpanatanteraka. Problemtsika Majunga zao jiro ndraiky rano. Nefa asany zay, asany gouvernemanta zay. Misy ministre concerné ao. Ny jirama sady orinasa fanjakana io no semi privé resahantsika azy. Sady fanjakana io dia misy privé koa agnatiny ao. Manany taleny io, manany tale général io. Dia tiako ambara amin'izay ny asan'ny solombavam-bahoaka agnatin'izay ao ino manento ino ma problème jirama. Misy problème jirama sa tsisy? Misy io. Moteur ao fa raty. Fanjava hohanindreo tsisy vola ao. Zay problème délestage tsika io. Ka anjaran'ny solombavam-bahoaka magnamarina an'izay, magnambara anareo. Misy olo mieritseritra hoe fa lany avahao amin'izay problème. Zaho tsy taleny jirama, zaho tsy ministre n'énergie, fa zaho magnaramaso hoe mandeha sa tsy mandeha la tsy mandeha amin'ny tany atsika satria fanjava atsika tsika mandoa jirama ao ara-dalàna. Tokony normalement mandeha ara-dalàna koa jiro. Ino raha nataondreo tafarafara ato? Hoe zay tsy mahaloa jirama amin'ny fotoana apetrakin'ireo mandoa ohatrino i 5% hoe 5% maro ane zao. Ka la tapatapa koa jiro basy tokony mandoa ohatrino koa reo. Tokony mandoa 5% koa reo. Fa raha misy eto ino jiro tapatapaky jirama alohanao be. Zay tsy mety zay. Fa antsika io mifampiteza. Mila hainareo fa le solombavam-bahoaka tena marina miady ny tombotsoa atsika. Fa misy ny solombavam-bahoaka tsy masaky miresaka an'izao satria bedy. Raha vao miresaka ino ahoana? Inona zavatra zay anao zany? Fa tsisy raha mandeha eto. Nisy problème jirama teo na maivay. Navory solombavam-bahoaka namara tsy nahavy teo. Conseiller zay tagnatiny antoko ny fitondrana zao tsy nahavy teo. Ino antony? Matahotra bedy. Ka ny fiainatsika zany avidindreo no ny tombotsoan'olo tokana. Tsika tsy maneky an'izay. Mbola misy fotoana ho agnazavantsika ary anaovantsika vaky bantsilana an'izay zavatra tsy mety zany iainatsika eto. Misy vola atsika amin'ny jirama ao. Misy volan'ny commune ao. Milliards, 2 milliards. Tsy vitan'ny jirama manao an'izay fotodrafitrasa zay aty. Jiro tsy vitandreo mampiditra azy amin'ny fokotany, izay mahavy atsika maizika io. Tsy vitandreo mampiditra rano, zay mahatonga atsika tsisy rano. Nefa normalement jirama tokony mahavita eran'ny tanàny ty Majunga ty. Ka tsika hijery an'izay akaiky. Ambarako mialoha zay, ho afatra ho an'ny jirama, ho afatra koa ho an'ny commune. Zany hoe tsika tsy maintsy mila ben'ny tanàna fiditsika mahavita miasa. Ben'ny tanàna zay tsy mety arebredy. Fa raha ohatra tsika mametraka olo andeha anambaka atsika olo andeha hanompo mpitondra, olo andeha matahotra, olona tsy hoe tsy vonona zany, dia zao ny fiainatsika. Efa hitako izy io. Misy jiro tokony apetrakinao amin'ny fokotany, misy rano tokony ampidirinao fokotany, tsy vitan'ny jirama zay. Ho takitsika zay. Zay asan'ny solombavam-bahoaka zay. Fa rehefa tsy vitatsika zany zay raha zay, tsika foana mandeha mamosavy tena tsika. Mandora mitsy lanitsika. Zay problème amin'ny tanànatsika ty eto. Ka raha taloha zay angamba ny afaka andro tsy nahay an'izay. Fa zay tombonoantsika eto manana solombavam-bahoaka tsika vonona hagnaramaso ny asan'olo tsirairay. Zay ao anatin'ny fanjakana mpanatanteraka. Ka isorako anareo zaho mamiteny an'izay anjaratsika magnaparitaka an'izay. Antsika tsy maintsy mametraka inona ty association. Ianareo no mampita teny mivantana amiko tsy misy mpanelanelana. Misy olo tenanareo mifandray amiko. Misy afako mijery hoe ino problemtsika tsara ranosikely midina mivantana atsika mijery an'izay. Tsy ataotsika kobaka ambavaka zany fa amin'ny alalan'ny action zany. Tanao koa mba tsy ho atahako bedy anao hoe. Tsika tsy matota bedy tsika. Bedy koa anao fa. Ia moa agnabedy atsika. Ia agnabedy atsika. Député sasany misy bedy. Rehefa hitatsika. Misy bedy. Endana ne anao mba tsy ho atahako bedy koa. Zay zavatra zay fa hitatsika. Tsika tsy nanao anao politika anomp'olombelona. Olombelona mitovy amintsika rehefa tsy mety ny ataony tenenina tsy mety.
raha nainy tantanareo nandrosotsika zao tsy mijalitsika fa nandritra ny fotoana nitondrandreo zay jaly foana nenantsika dikan'izay tsy mahay reo aleo azava andresaka tsy mahay reo ya raha mahay reo mba nasiondreo na pitiny amin'ny fahalalandreo ohatra ny ataondreo miresaka isan'andro eto fa tsy vitany geste ty raha ty fa mila réalité tsika hoe voavaha problème ny rano voavaha problème ny jiro asa miva tsika zao miandry zao isokafan'orinasa iny andrasatsika eo fa rehefa tsy sokafandreo izy nambaraka tao zay hoe fety baly amazonga eto raha reo mahavita magnidy zavatra mety tombotsoatsika eto ka dikan'izay le olo-mpagnabedy moa iza olombelona togatsika ary le olo-mpagnabedy moa tsy misy bedesina koa tsika vahoaka koa mavita mibedy azy koa hoavy élection be ny tanàna eo tsika mibedy andreo dia dikan'izay mifagnaja foana bakeo fa mila vonina tsika rehefa misokatra fisoratana anarana ndana vérifieo zay olo tsy afaka ny fidy teo ndana vérifieo agnaratsika fa zay no ataotsika vahoaka zay fa raha tsika mbola miaritra an'io io rehefa resy akory tsy nandresitsika tamin'ny élection teo na ataondreo ny samborindreo zay samborindreo nampitahorindreo zay nampitahorindreo fa rehefa nandresitsika tsy voatazo tsy voatana zany ny ino ma fomba firesana zay rehefa vahoaka zany no ino ma ty tapakevitra manapakevitra io tsisy maharesy an'io amin'ny alaka zaho moako miresaky foana rehefa amendreo raha raisy fa tsika jalytsika manomboky zao manahiranatsika ata zao raha fa tsy maleo miréglé jalynareo toraonareo rehefa mandeha mikadita ty tsy maleo miréglé problémenareo toraonareo satria anareo vao tsika iaby fa miaraky mijaly de le stage io na tsy mifidy olo atsika iaby voa ino mahavy an'izay tsy fahaizantsika mitantana zay mila ovaina zay tsika vahoaka fa mijaly loatra miandry oviana tsika zay vomba ho tonga saina hoe fa tsy zany zavatra iainantsika ty kapokany vary miakatra ary tsika mbo iresaka an'io ino maantony mampiakatra azy io le olo mitondra atsika mihitsy zany mikenda atsika hainao tsara zay le izy hainao tsara zany zay le izy hainao tsara zaho zany mila lefa voninatsika eto tsy mipetraka eto foana fa raha anareo akaiko mandrakariva dikan'izay matanjaka atsika tsy mila mifanary zany tsika miaraka mitaky an'izao fasahiranantsika zao ka zay angamba ny noela fa iny zany trafokena ome mahery amin'ny mpitondra atsika reo hoe mba jereo le social mbahoaka ay anao fa tsisy vola mbola andrasan'ny hôpitaly koa mandoa vola anao agny fanafody alohanao vola nefa olondreo lafa marary mandeha andafy agny tsisy raha mitofandreo nany ariary satria reo taratasindreo reo vazaha rehefa avy andafy agny marary tsisy vola mitofany nany ariary nagnino amintsika Madagasikara tsy mety atao an'izay azo atao an'izay tsara io azo atao fa tsika tsy vonina am'izay ny mpitondra atsika moa zany fa tsika vahoaka ny tsara tsisy vahoaka ratsy zany fa ny mpitondra no mahatonga atsika miaina am'izay zavatra ohatran'izao ka zay izy trafokena ome mahery ambava homana ampony eritreritra ho andreo mpitondra atsika zany fanjakana mpanatanteraka aoka nareo hoe hiasa am'izay tokony za hitanareo zao tsy miasa reo ndao eka voalohany mandefa fisaorana amin'ny vahoaka ny tsara ranonosikely sy sika rehetrarehetra tonga eto manatrika eto ary tsy adiny koa moa zany mandefa fankasitrahana amin'ireo namatsika avy any ivelan'ny Madagasikara zay tsy mitrahatra mametraka fitokisana amintsika amin'ny fanolorana an'izao vovo-drano zay hitatsika amin'ny endriny hitatsika izao zavatra izao dia fanamby efa napetraka satria na dia misolo ny vavan'ny vahoaka dia isan'izao satria raha ohatra ka ny olona tsy mahafantatra ny olana misy zay ihany ny tanàna na fiarahamonina misy azy no mitondra dia sarotra ny amahana ny olana hitatsika tato ato
misedra orana ny tanàna Mahajanga amin'izay resaka jiro, resaka rano indrindra ka izay no mahatonga anay moa zany mampetsika ny fikambanana mitady lalana maro ary amin'izao fotoana izay fampiresantsika moa zany dia maro ny vovodrano natao satria tampoka tamitsika iny tsy fisian-drano farany teo iny. Imagineo-nareo raha ohatra ka tsy nisy vovodrano teto tamin'ny Mahajanga, inona zavatra nanjoantsika teto? Tsy maintsy nahitana fahafatesana zany raha ohatra ka tsy nisy an'izay fa heureusement feno vovodrano tamin'ny Mahajanga zay amanjatony maro ka izay zavatra zay zany manampy antsika betsaka. Nandroany dia nanaprofo zany zahay fa tsy kobaka ambava ireny tamin'ny fampelezan-kevitra ireny fa hoe raha lany eo izy tsy mitohy koa ny asa soa ireo fanampiana vahoaka miampy voamaika hiampy harobetsaka ny zavatra vitatsika ary tsy nitsahatra hatrizay ka hatram'izao zao ny profo. Eto ihany tsara no ametrahantsika hoe ny fahasahiranam-bahoaka no tokony ho jerena. Raha manao zavatra anao andro ray androany rapitso raha ohatra ka mijanona eo zay angambany tsy mahavaovah olana fa zao zavatra ataontsika zao mandritra ny fotoana maro amantonany maro dia ho ampiasaina zao fotodrafitrasa izao ka izay zany no zavatra manahirana antsika. Mety gaga nareo hoe tsy tonga nandroany amin'ny fametrahana samboady io dia lamina io amin'ny antoko rehetrarehetra samy manana ny lamina fa tsy hoe misy olana tsika tsy manana olana amin'izaniza ary miaramiasa koa amin'ny olona rehetrarehetra fa ny priorité tsika tsara mazava dia ny fijerena ny olana ifotony. Ny toetra koa moa zany efa fantatra nareo tsy havita ifety aho raha ohatra ka sahirana ny vahoaka mijaly ny vahoaka ary hoporofotsika zao mandritra ny fotoana maro raha mbola situation tsika ratsy ohatran'izao asa tsy misy fandriam-pahalemana hitatsika ny aratsy tatoato noho nyzay fatapanjero zay sarotra amin'ny afaka amin'ny kristian mahasolom-bavambahoaka no iogaoga ifety nandany vola amin'ny zavatra heverina fa tsy lahara-pahamehana ka izao ny profo izao zavatra ataontsika zao dia lahara-pahamehana amin'ny fiarahamonina zay misy atsika ka nazakazaka izay ary isesesy ny famokafatsika andreo fotodrafitrasa zay nataontsika talohan'ny fifidianana sy amin'izao orinany nalany antsika izao ka itsorako nareo rehetrarehetra tonga eto ho amafisina moa zay ny fiaraha-miasa ary mbola hiverina aty zay fantako fa tsy rano any ny olana aty raha nandalo taty aho dia fa hitako hoe tsisy jiro koa aty ho jerentsika mahakasika an'izay. Rumbuy. Iny sota nareo zay vahoaka kely miaraka amin'reto vahoaka kely reto ihany koa mbako manana moa ny tenin'ny Michel député satria mahafinaritra tokoa zavatra zay nomenao anay hatreto aloha. Amin'ny manaraka koa mbola misy ny toky zay nomenao anay amin'ny jiro fandriam-pahalemana eto atsara rano Anosy kely dia isaoranay be da be tokoa anao Michel député fa mba hanao miasa soa voatoizanao hatramin'ny farany zao mba hijery anay fa tsy hijery ny ambony fa mba hijery ny ambany. Zerewa ibea chaba, shaira ibea chaba, zerewa ibea tru, zerewa yaba, smaim zaka, fia ibea tru, zerewa ibea chaba, shaira yaba, zerewa ibea chaba.